ry avana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isy Jesosy Kristy tompo ekeko ampifaliana sy ampandretena ry havana nanana anjara fanompona ary afahako miara-mivavaka amintsika amin'izao alahady faharoa amin'ny taona vaovao 2024 izao miarahaba ny mpitandro rampivady sy ny birao mpiara-miasa aminy ambara tonga andrafitra rehetra ny birao mpihevi-dara mpandray fanasan'ny tompo mpiangona rehetra miarahaba ny firaisan'ny sampana nareo mpitaraka sy ny sampana revelo ireo anatiny ary ny arahaba ny fiangonana manto ny tompony anambona amin'izay rehetra ataontsika amin'ny famaliny antsony amin'ity taona vaovao 2024 ity ny lioka toko fahatelo amby-roapolo andiny fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo izay voavako teo sady mofinaina nalahatra ny perikopa sikolady ny mbola akantsika afatra ary veren'olona linina amin'ity alahady maraina ity raha sitraka ireo ry havana dia alao hiara-mamaky amiko itsika ny andininy fa efapolo sy ny faharaika amby efapolo sy ny faharaika amby efapolo raha samy nahita dia ndaovakintsika amin'narany tompo zany fa namaly kosa lay anankiray sady nananatra namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaeloko izao azy ary marina namelohany antsika satria nandray ny valy ny fahotantsika isika fa ty lehilahy ty kosa dia tsy mba nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy. Amen. Matahotra Andriamanitra tompo mbola mandalina zany lohevitra zany tsika ry havana mandritra ty volana janoary ity tantara somary manahira ny tantara nomena antsika amin'ity alahady ity manahirana ho iahy satria olomeloko voalaza fa jiolay mo teo no tao manten'Andriamanitra antsika hianarany fiangonana ary raha ny perikopa androany no jerena dia ivo ny fitantarana mihitsy zany amin'ireo andininy 5 dia andininy 3 efapolo raiky amby efapolo roa amby efapolo dia milaza ny amin'ity nataon'ity jiolay anankiray ity hianatra avy amin'ny toetra na fietsika nasehon'ny jiolay anankiray niovafo manahirana zay kanefa na dia manahirana azy tantara mamelo mpanantenana ary imbonako ny afatra zay nampitainy mpanampon'Andriamanitra fa na iray ihany miasa namaky ty perikopa ty tantara mamelo mpanantenana satria na dia izay ao anatin'ny tontolo manahirana indrindra azo atao hoe faran'izay maizana indrindra satria ambava ahoana ny fahafatesana no mbola manam-panantenana mbola avotra ihany lay jiolay niovafo dia nahazo noty tsara tamin'i Jesosy raha izany lazana azy anio no iananao amiko any paradisa mamelo mpanantenana zany ngamba mety tsy zaho ihany mety anao koa hoe sambatra izy raha mba izaho koa no mbo tahaka an'izany dia sambatra fa ny fanontaniana tsy maintsy apetraka dia hoe fa inona ny nataony na ny tsy nataony ka nahatonga azy nahazo teny mamy tahaka an'izany teo anatrehan'ny tompo valiny ry havana fepetra tokana sady fototra na omby azany dia ny fahatahorana an'Andriamanitra fahatahorana an'Andriamanitra ho izy nananatra ny namany teo moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaeloka izao azy ny fahatahorana an'Andriamanitra dia manasanao ry havana anaraka izao fanazavana zao ny olona manana toe-panahy ny fahatahorana an'Andriamanitra manao ahoana moa izany ny olona manana ny toe-panahy ny fahatahorana an'Andriamanitra manao ahoana moa izany valiny voalohany miala amin'ny faniratsirana an'Andriamanitra miala amin'ny faniratsirana an'Andriamanitra ity anankiray voalohany tsy tahotra tsenatra fa maneso mandatsa maniratsirana Jesosy Kristy zao tsy anaovany Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay miteniteny sahisahy
azo ambarako hoe miteniteny foana miteniteny tsy ampiheverana amin'ny zavatra zay tsy fantany loatra kory ny antony azo ambara fa tsy fantany mihitsy azo kanefa zany no nataony fa lay anankiray kosa zay ampianarana ny tompo antsika ka na modely mety ianarana eto dia nananatra ny namana izy ao na ny fananarana moa ianao koa va tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaelaka izao azy ary marina namelohana antsika satria mandray ny valy nataontsika isika fa ty lehilahy ity Jesosy zany dia tsy mba nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy teny tena ampahendreny teny amin'ny fandinihana lalina tokoa teny zay maneho fahatahorana n'Andriamanitra ka mitaona ny namana atahotra n'Andriamanitra teny mitsara marina ny feony fieritreretany tokoa satria tsy kolombelona moa ry havana nomen'Andriamanitra ny feony fieritreretany zay tsy azontsika fitahina fa malala ny miafina indrindra eo amin'ny fiainantsika ary iza moa no sahy fa tsy mahalala ny rariny sy ny hitsiny raha ny fieritreretany mbola salama ny ao aminy ao tsy halala ny marina sy ny diso ny mety sy ny tsy mety ary zany no mivoaka eto lay feony fieritreretana madio dia tena maneho ny marina tokoa koa ity lehilahy ity dia ekeny marimarina fa rarina namelohana azy lazainy amin'ny andalan-tsoratra masina hoe fa valiny nataontsika fa ny an'ny Kristy Jesosy lay miantona miaraka amin'ireo jiolahy dia tsy mba nisy eloka vitany akory azy ary antsika ny tantara fa fialonana angeny tao ambadika tao amin'ny herinandro masina mandalina zany ny fiangonana ny tsy finoana angeny no antony nantonany Jesosy Kristy te amin'ny azo fijaliana ary nekeny Jesosy Kristy zany ho fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy sanatria tsy mahavita na inona izy arak'izay heveriny ity jiolahy anankiray hoe vonjeo tenanao sy izay tsy sanatria tsy mahavita na inona izy fa fanekeny anao ny sitrapon'Andriamanitra koa mananatra namany ity jiolahy anankiray ity atahotra an'Andriamanitra ry ava-malala rehetra amin'ny tompo ny toe-panahy voalohany amin'ny fanehoana ny fahatahorana an'Andriamanitra dia fadio ny faniratsirana an'Andriamanitra aza miteniteny foana amin'izay tsy fantatra indrindra amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra zay mirakitra tsy ambaratelo lalina mandrakariva raha mahita olo marina mijaly raha mahita olo marina tovo mafy ary marina ange zany matetika ange ny olo marina ny olo tena mankatoa an'Andriamanitra dia miaritra irifiry aoka ho tsapa aoka ho tsarona fa misy fomba an'Andriamanitra lalina miafina ao ambadika ao raha zay moa nazavain'ny Petera amin'ny epistily zay novakintsika teo amin'ny Petera voalohany toko faharoa manomboka 7:10 ka hatramin'ny 7:10 fa Kristy aza efa nijaly amonjy ianareo ka namela fianarana ho anareo mba anarahanareo ny diany izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva dia naveriny Petera ny soratana ny Isaia toko 7:15 ankehitriny izao ry havana dia Andriamanitra zay maneho lay fahamarinana ao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra te ahitatsika anana ny toe-panahy fahatahorana an'Andriamanitra satria ny olana matetika dia misy ny tsy dia matahotra aloha an'Andriamanitra na dia amin'ny zavatra tsy fantany azy amin'izay fomba fiasan'Andriamanitra sarotra zavaina dia alaim-panahy maniratsira tamin'ny andro taloha natahorany tolo-mafy mihitsy zany zanahary ambony loha zany aza loha samangina jerena fa Andriamanitra ny tampony loha fa ankehitriny tahaka ny tany tsy misy Andriamanitra intsony ka sahiany olona miteniteny foana amin'ny zavatra samihafa zay tsy tokony halokany vava akory azy ka mahatonga eloko tsy ho an'ny tenany ihany eny hatra amin'ny fiainam-pirenena ihany sanatria ampianarany ten'Andriamanitra atahotra an'Andriamanitra isika ka anome lanja ampisy vidiny
ary indrindraindrindra tsy haniratsira n'Andriamanitra. Zavatra faharoa, tsy Andriamanitra mivantana ihany koa nefa no mety tsiratsirain'ny olona fa ny mpanompon'Andriamanitra. Ary misy zany. Ilay mpanompon'Andriamanitra ny ray ny tokisany, izay solon-tenany ety ambony tany. Misy ny maneso, misy ny mandatsa, misy manarabiraby. Raha misy voa mafy, reny mpanompon'Andriamanitra reny. Raha misy toa miaritra ny mafy, ary toa izohiny zao loza rehetra izao. Tsy ny mampahery no ataon'ny sasany, fa ny mifanohitra amin'izany. Ry malala rehetra mitompo ry fiangonanao, toe-javatra fandinika sy fihevitra. Amin'izao fiandohan'ny taona toy izao, ny tandrina amin'izay tenenin'ny vava, satria azahoana eloko eny an-tren'Andriamanitra zany. Kanefa koa izay tenenin'ny vava dia mety ahafahana maneho ny fahatahorana an'Andriamanitra zany, ka andraisana valim-pity lehibe amin'ilay Andriamanitra toy izay mitranga eto anio ny anao amiko any paradisa. Matahora an'Andriamanitra, ialao ny faneratserana n'Andriamanitra mivantana na ny mpanompon'Andriamanitra, aoka ampiasa tsara ny feon'ny fieritreretana ny isika, indrindra isika fiangonana, ka ahafantatra ny marina sy ny diso, ny mety sy ny tsy mety, ny rarina sy ny tsy rarina, ka hitsara marina amin'izay rehetra miseho sy mitranga, indrindra amin'ny tontolo ny asan'Andriamanitra izay tanterahiny enivon'izao tontolo izao. Raha malala rehetra ao mitompo matahora an'Andriamanitra ka ialana ny miteniteny foana. Ny tontolo iainantsika ankehitriny dia araka voalazoko teo tontolo manahirana. Satria tsy ny basy amantafondra avy anampitandranomasina kory ny mety afaty sy animbantsika, fa le fiteny zao to mamelara mampiasa an'izany ty basy ny vavantsika e. Ka mahatonga ny olona maratra fo, firifiry mono miakatra tosidra, firifiry mono simba ny fahasalamana, noho ny feo sy ny teny izay ho tenenina, tsy mitondra fampahirezana na fananarana, fa sanatria mitondra faisana, ka mahatonga favoazana ho an'ny hafa. Raha tena sitrana ny tany isika, raha te hitondra aina sy fahavelomana ny ovon'ny mpiarabelona isika, raha te hanome voninahitra n'Andriamanitra, dia andao hitandrina amin'ny fampiasana ny vava sy ny fitenenana, ka hatsiaro fa na antony arian'Andriamanitra zany taova zany, dia anehoana fahatahorana azy, kanefa koa ahafana mananatra ny mpiarabelona sy ny manodidina. Faharoa, ny olona manana ny toe-panahy ny fahatahorana n'Andriamanitra, manao ahoana moa izany? Voalohany teo zany dia nambara tamintsika fa miala amin'ny faniratsirana n'Andriamanitra. Fa ny hevi-panahy faharoa azo asongadina amin'ity perikaopy ity, dia ny olona manana ny toe-panahy ny fahatahorana n'Andriamanitra dia manatona n'Andriamanitra. Manatona n'Andriamanitra. Ny tahotra n'Andriamanitra ry havana, tsy tahotra mampandositra sanatria. Tahaka ny tahotra biby masika na omby masika, fa tahotra mampanatona. Tahotra mampanatona n'Andriamanitra. Hoy le tenin'ilay jolahy anankiray, Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ity teny tsarovy ity dia manan-karena hevitra tokoa. Azo fongarina ao ambadikin'izany dia hoe ento miaraka aminao aho raha ho any amin'ny fanjakanao ianao. Azo adika koa hoe antsoa hiaraka aminao aho, ataovy mba ho isan'ireo manaraka anao aho. Ary azo takarina ry havana fa raha mbola nanana fotoana lava velomany ity jolahy ity, ka afaka mifanerasera amin'ny Jesosy Kristy, ilay teny hoe tsarovy aho, dia azo tenena hoe ataovy mba ho isan'ny mpianatra ao ekeo ny anarahako dianao ry Jesosy Kristy eo. Toa olona fa mahay teolojia sahady na malala sahady ny momba amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mpanao heviteny moa dia mihevitra fa na dia nanao asan'ny jolahy azy ty ranamana ty, dia mety mba mandre ihany momba ny lazan'ity Jesosy Kristy ity. Koa eto amin'ny fotoany sarotra indrindra eo amin'ny fiainana, ary anatreny mivantana ny Jesosy Kristy na dia samy ambony azo fijaliana azy, dia ekeny ary inoany fa manana ilay fanjakana orony ity Jesosy Kristy ity. Zay moa no iraka lehibe ny tompo raha tonga tety ambony tany nambarany zao nampanao batisa zany, dia ny amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra zay lavin'ireo sasany teolojiana sasany zay manohitra ny zany, kanefa ivony toroteny Jesosy Kristy ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra.
koa amin'ny jiolahy izay niova fo ity dia ny anatona an Jesosy Kristy, ny ara-monina am Jesosy Kristy no zava-dehibe aminy. Ary zay le tahotra mampanatona fa tsy tahotra mampandositra teo. Tsy ataony ho anarana maneso le voasoratra mivandravandra amin'ny fanameloana Jesosy Kristy. Raha mikisaka eo ambony kely mantsika amin'ny 7:30 dia hoe ity no mpanjakan'ny Jiosy. Tsy nataony anarana maneso zany, fa tena ny anteherany sy ny tokisany tokoa ka natonga azy ny antoraka ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsarovy aho, maniry fatratra ny anatony, ny anam-pifandraisana amin'ny Jesosy Kristy lay niova fo, satria fantany sy tsapany ary ekeny fa io lay zanak'Andriamanitra zay tsy mba nanota io lay norona ny fanjakana. Ka ny fatahorana azy, ny fanehoana ny fatahorana azy dia ny fanekena ho isan'ny olona ao amin'ny fanjakana ary ny fanatonana azy. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy fanjakana mbola ho avy ihany, aintsika soamantsara zany, fa fanjakana efa manomboka ary efa tanteraka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Fanjakana efa natomboko Jesosy Kristy zany, koa ho anao zay eo ankaiky Jesosy Kristy, mandreny teny Jesosy Kristy, dia tsy any ho avy ihany zany fa efa akaikinao. Zay lay théologie malaza ho an'ireo mpikaroka théologie hoe déjà là et pas encore, sady efa manomboka no mbola ho avy. Koa Jesosy Kristy lay nankalazaina tamin'ny Krismasy vao herinandro vitsivitsy, lay Emmanuel, Andriamanitra amintsika, dia Andriamanitra efa nanorona ny fanjakana, efa natombony zany, ka ianao ihany koa sitrany ao anatin'izany fanjakana zany ary iaina anatin'izany. Ka ny fatahorana ny eo Andriamanitra io dia ny fanatonana azy, ny fanekena ambany fifehezana ary ankatoa lay herin'ilay fanjakan'Andriamanitra ka ho isany zay ao aminy tokoa. Zany fanjakan'Andriamanitra zay efa manomboka zany no tanteraka amin'ny fahafinoana, kanefa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay moa ny aladiny epifania, Andriamanitra manatrika, dia ilay anion'Andriamanitra no azo nomboana an'izany na iza na iza, na aiza na aiza, ary na oviana reto zavatra samihafa zay atrehiko sy atrehnao. Ry avy malala rehetra amin'ny Tompo, miankina amiko sy aminao ny sisa. Tsy le jiolahy ihany no tenenan'ny Tompo hoe anio, fa na ianao zay mpanompon'Andriamanitra azo, na ianao zay fa naniry ny amin'ny Tompo azo, dia anome lanja ny fikatsahana azy. Irio sy tadiavo ary katsaho fatra ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay moa anatra efa nataon'i Jesosy Kristy, katsaho aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany, dia anampy ianao izany rehetra izany. Irio ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao koa vonina hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Meteza ry havana, anapa-kevitra nolotena ho an'Andriamanitra. Misy batisa moa avy eo amin'ny laran'ny sakramentan'ny batisa. Ary zao taona vaovao zao ny fiandohan'ny taona, raha tsy mbola mpandray fanasan'ny Tompo ianao, meteza hianatra katekomena, maraka hita maso ny fidiranao fitsofoana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Kanefa vonoana ihany koa ankatoa ka meteza nompo azy ho anao zay efa anatin'ny fanjakana, la hoe tsarovy amin'ny fanjakanao, dia tahaka ny faniriana te hanompo n'Andriamanitra misimisy koa. Ny fandinian-tena zay azo apetraka ry havana amin'izao fiandohan'ny taona tahaka an'izao, ho anao zay efa anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, efa mpanompon'Andriamanitra, mbola mafana ve, mbola misy risipo ve ao anatinao amin'izany fanompoana n'Andriamanitra izany. Raha ho avy ny fanavaozana, ny fifidianana vaovao zao faramparany mandaa zao, mbola mirehitra tsara ve le hafanana tamin'ny fotoana nanokanana ho isan'ny mpitaraka ny anivon'ny sampana, ny anivon'ny fiangonana, na ireo komity sy ny vomera samihafa. Ireo ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa, ho anao zay fa ao anatiny, tsy ho kristianina ty tena sanatria. Ny manahirana mantsy ankehitriny miamazo vahana ty Afrika anatin'izany nosy ny razantsika le idéologie, ny mondialisation, dia hoe lay izaho re l'individuel. Nare aza dia tsy mamendritra ny olona tsony miteny hoe zay avoavonjy ahy ihany ny fantatra. Dia manahirana azy ny any vadiny, ahoana ny vadinao? Zay amonjy ahy ihany ny fantatra. Fa tsy zany tena fivahana marina, fa jiolahy eto aza mbola ny alanenina amin'ny namany, na ananatra ny namany, ary moa va tsy mamelona ao anatiko sy anatinao amin'ny asa fitoriana filazantsara zany, atonga hijery ny hafa
tsy ntenanao zay resy lahatra manana fieritreretana madio ihany fa na dia izay verina fa mifanao tsimo sy avaratra amin'izay iverinao dia adidiko sy adidinao zany ora tsy minitra farany no sisa ananan'ity jiolahy ty kanefa ampiasainy troina ny filazantsara ananarany namana fa izaho sy anao nomen'Andriamanitra taona vaovao ndray ity 7 ty izay maraka ny fitokisan'Andriamanitra ndray amitahiraka anatanteraka ny asana manana tsy minitra fotsiny fa mety andro volana taona maro ary ny soratra masina dia milaza 70 taona ny taona zanak'olombelo raha tahina mateza 80 taona ora firy andro firy volana firy nino atokanao anaovana ny asan'Andriamanitra mazava ny vina ny FJKM milalany tetikasa hoe vontosy filazantsara ninosy Madagasikara mandray anjara amin'izany venao araotiny fotoana nambarandray mandreny tandrona teo ary misaotra an'Andriamanitra manokana raha makasitraka ny sotry fitiavana izay matsiaro iny mamoro ny lalana RN2 iny za tsy lazo hoe misy jolahy marona ihany tokony anarana fa teteny aminao aho misy olo mbola very marona ihany ary indraindray aza ny hafa ihany no mamana sakafo azy reny nandray ny hafa ihany no manoro hevitra azy reny ary hevitra tsy mitondra amin'ny fiainana mandrakizay na mifanjakan'Andriamanitra hevitra mitondra amin'ny fahaverezana eo anatrehany dia angina ve dia raviravin-tanana ve izaho sy anao izay tokisan'Andriamanitra ka omeny taona vaovao anatanteraka an'izany aiza isika pino aiza isika izay nanaiky any Jesosy Kristy ary efa anatin'ny fanjakan'Andriamanitra iveriko ry havana fa ny fanehoana tahotra an'Andriamanitra satria matahotra Andriamanitra tompo dia ny fankatoavantsika tsy misy fepetra ny baikony zay maniraka atsika mandehana ataovy mpianatra firenena rehetra mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ianareo ny vavolombeloko azo hery anareo milatsany fanahy masina nareo vavolombeloko eo Jerusalema Jodisy Samaria hatramin'ny farany tany ka raha azo atao ary ny anao viveriny aina amin'ny fitorinany filazantsara mba hanahatra sy hanorohevitra ireo izay mbola lavitry ny vala na tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra lady ny sampana valo mono voalaza teo ny sampana zay manana andraikitra lehibe farafakely ny telo ty ihany no tsy ahivoko ao ny sampana mampiray amin'ny Kristy sampana manamboatra olona ao amin'ny Kristy ary sampana mamokatra ao amin'ny Kristy verina fa fotoana isainana sy everina ny famokarana ho an'i Jesosy Kristy zao ka izao fanomezan-tanana ny sampana valo ary mahafinaritra moa zany satria mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny Jesosy Kristy zay nanorina fiangonana tokana ka atonga izany ray ina ray saina ho soroka miara-milanja ho tanana miara-mandray tongotra miara-mamindra amin'ny fanatanterahana ny asana andavorary zany ka ho tena sampana itokisan'Andriamanitra azo ianteherina tokoa ho fananarana satria manamboatra olona amin'ny Kristy ary amokatra satria ampitombo isany olombonjeny ao anatin'izany verina ry havana fa nitetikasa samihafa zay alahatra ao anatin'izany dia tsy latsa-danja amin'izany ny anjara toerany asa fitoriana filazantsara atanteraka ny fikasan'Andriamanitra zay nomezany fahazavantsaina ankehitriny amin'ny alalan'izao jiolahy zao nananatra ny namana ho fandenihan-tena dia teboka telo no tiako isaintsainany sy everina ho antsika manatrika zao fanampom-pivavahana zao ianao ve efa ao mifanjakan'Andriamanitra satsia ny fierony fieritreretanao madio no afaka mamaly an'izany raha mbola tsy ao ianao irio tadiavo ka tsao ny anaotin'ny fanjakan'Andriamanitra ka afaka hiteny anao vavaka tahaka an'ity jiolahy ty hoe tsarovy aho maniry ny ao anatiny fa dia ny tena faharoa ianao ve zao efa manatona an'Andriamanitra na mampanatona olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra firy ny efa nampanatonao an'i Kristy dia zao tao tsara manao tetikasa ry havana atomboy amin'ilay ankaikinao indrindra ny any jiolahy teto ilay namana jiolahy teo ankaikiny mety miaraka repetsapetsa taminy atomboy amin'izany raha tao dia fantaro any eritreritra amin'ity fanompom-pivahana androany maraina ity iza no teneniko raha vao mirava eto aho ka hanarako anatanteraka ny baikon'Andriamanitra atonga azo ao amin'Andriamanitra araka izay sikasan'Andriamanitra amonjy izy tory zao ifatelo ianao ve zao efa vona ankato ny fepetra ny fanjakan'Andriamanitra tsarovy aho rehefa tonga fanjakanao ianao tsy misy fanjakana tsy misy fepetra ry havana raha ty zaka ny zom-pirenena anankiray isika
kanefa tsy voninanaja zany fanja lalàna sy ny fepetra am'zany fireneny zany dia tsy tafiditra amina ovinana ovina ka zao teny jolay zao dia indraka fankatoavana lalina indrindra ny sitrapon'Andriamanitra ary moa vatsy zay la voizana sy ampianarana fiangonana misy antsika ka nanganana ny école des disciples discipliné ahay ankatoan'Andriamanitra tsy misy fepetra am'izay rehetra atao ary zavatra lehibe zay voizana sy tezaina ao anatin'ny sampany zany koa raha sendra misy latsaka raha misy fifamalavaliana na fanahiny tsy fankatoavana ny ainana tamin'ny taona lasa dia ivalo tamin'ny taona lasa zany fa ho voady kosa amin'ity taona vaovao ty tena ankatoan'Andriamanitra amin'izay rehetra ny rahana sy ampanaovana ka ho modely amin'ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra izaho sy anao raha fehezina izay rehetra voalazo zay ryavana ina no azo ambara matahotra Andriamanitra tompo mitaky fahatahorana azy zany ahoana ny ahoana ny fahatahorana azy lesona lehibe ankehitriny zay nomeny ty olona voaheloka nefa miovafo evi panahy roa lehibe no nambara taminao teo voalohany miala amin'ny faniretsiranan''Andriamanitra ity vavy ampy zay ny amin'ny tenitenenana foana ampy zay ny amin'ny tenenena fahasahina tsy ampiheverana fa leo mandanjalanja leo mandinika tsara ary misaina sy mihevitra ary ilaina ry antany la zay tsy takatra la am'ilay tsy ambaratelon'Andriamanitra fa io Andriamanitra lay mahatahotra io Andriamanitra lay ho tompontsika io dia Andriamanitra endry Andriamanitra manana ny safidiny sy ny lalampamonjena no finidiny zay mandalo tao amin'i Jesosy Kristy na dia sarotra sy sarotra ho raisina azy ny fiantonan'i Jesosy Kristy amin'ny azo fijaliana fa izany no finidin'Andriamanitra ho famonjena ho an'izao tontolo zao ko fa dio ny maniratsira an'Andriamanitra enina ny mpanompon'Andriamanitra zay solon-tena ty ambony tany mitorony amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy fantaro ny asan'Andriamanitra atao zava-dehibe tsy ampy tsony ry havana ny mino fotsiny am'izao fa mila mahalala mahafantatra sakany sy ny lava ny avo sy ny alaliny ny am' Jesosy Kristy mba ho voatahiry lay finoana ka anakaiky an'Andriamanitra ankatoan'Andriamanitra ary anitatra ny ambenday ny fanjakan'Andriamanitra ry amalala rehetra amin'ny tompo zao perikopa zay nomena antsika androany zao mamoa ny ray ny antson'Andriamanitra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy misy avakavaka atonga azy hitory ny filazantsara amin'ny endriny rehetra amin'ny fotoana rehetra vaovao zao ny taona tavita somantsara atsika tamin'ny taona 2012 amin'ity taona 2012 ty ny firarintsy ho anao dia zao tsy ny taona ihany no vaovao fa izaho sy anao no vaovao satria tian'Andriamanitra anana ny toe-panahy ny fahatahorana azy ny fahatahoran'Andriamanitra lay fahendrena voalohany indrindra ary zany ho ampianaron'ny tompo ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ana zany fahendrena voalohany zany ahatanteraka ny fikasany sy ny iraka ampanaovana amin'ity taona vaovao ty zany fahendrena fototra izany no voizina sy ampianarana ary ananarana n'Andriamanitra rereny voninahitra ho antsika mandrakariva ny fahasoavana amen